Miarabantsika tsiray avy-indray tratra izao alady maraina fa 9 ny volana oktobra izao. Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika mbola afaka nomeny tombo-taona, tombon'andro, dia ny ahafahantsika misitraka ny fahazavany, ny famindrampony, ny fahasoavany. Andirantsika ny hamofinainan'io dia hivavaka isika. Dia Tomboandriamanitra mbola velom-pisaranao izay ny amin'ny fahasoavanao izay tolotra ao anain'io andray an'izany izay tianay tokoa raha mba voadio afaka amin'ny tsy famindriana rehetra izay amin'ny alalan'ny rahasoan'i Kristy. Metezana eo tao aminay manjakariva anaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe sakafo tsy mahasoa. Alaina amin'ny Korintiana 1:10-7 manao hoe tsy misy fakam-panahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakam-panahy dia hasiana lalana hahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Amen. Na eo azy ireo afatra rehetra torintsika amin'ny mahavahoaka antsika dia ny hinana be loatra isika. Ny fananaram-po amin'ny fitiavana no antony lehibe indrindra mahatonga fikorontana an-tsaina ary fototry ny fahalemlemena izay toa tsy hita mihitsy hatraiza. Ny tsy fahalalana onona dia manomboka eo amin'ny latabatra fisakafoanantsika izay hinanantsika sakafo tsy mahasalama. Reraka ny taova fandevonan-kanina ary tsy mahafa-po ny filana intsony ny sakafo hohanina. Miorom-paka ny fahazarana tsy mahasalama ary manjary mitady sakafo nanaitaitra ny olona. Ny dite vazaha, ny kafe, ny hena, izany mantsy dia manaitaitra avy hatrany. Noho ny fisian'ireo poizina ao anatin'ireny sakafo ireny dia lasa taitaitra ny rafitry ny rentsika. Ary indraindray eo amin'ny fotoana iny dia ohatran'ny hoe matanjaka be izany ny saina ary lasa mavitribitrika ny vatana sy ny fiasan'ny saina mandalina. Satria miteratra vokatra ohatran'ny mahafinaritra izany ireny sakafo ireny izay manaitaitra. Dia veriny maro fa tena ilaina tokoa izy ireny dia ampiasaina hatrany. Kanefa misy mandrakariva ny voka-dratra teraka izany. Ny rafi-pitatitra noho izy nitaiterina tsy araka ny tokony ho izy dia mampiasa ankehitriny ny hery izay tokony ampiasainy amin'ny ho avy. Izany fampatanjahana mandalo vetivety izany dia rahana fahaketrahana. Tahaka ny nampanatanjahany zavatra manaitaitra vetivety ny vatana teo no hanaketrahany ny herin'ireo taova rehefa afaka ny fiasan'ilay zavatra tena manaitaitra. Manjary mitady zavatra matanjatanjaka kokoa izay mampitomba hatrany hatrany ny fanaitairana mahafinaritra ilay vatana mba raha-tonga ny fanara-po tonga lasa fahazarana. Ny tanjona lehibe ny kendren'i Kristy tamin'ny niaretan'ny fifatikanana naharitra tany anefitra dia nampianatra antsika fa ilaina tokoa ny fandavan-tena sy ny fahalalana onona. Izany ezaka izany dia tokony hanomboka eo amin'ny latabatra fisakafoanantsika ary tokony ho tanterahana amin'ny fomba entitra amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Nidina avy any an-danitra ilay mpanavitra an'izao tontolo izao mba hanampy antsika noho ny fahalementsika. Tonga izy mba hanampy anao noho ny fahalemenao ka noho ny hery izay nentin'i Jesosy ho anao dia afaka tanjaka ianao mba hifehy ny filana sy ny firehonan-dratsy ary ahazo fandresena amin'ny lafiny rehetra. Koa dia raha ho hery ary fa Andriamanitra izay manafaka antsika amin'ny ratsy rehetra, ny Andriamanitra izay nohontsika, tonga izy mba hanananao fiainana vaovao. Tonga izy mba hahafahanao miala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra. Ary tsarovy izay voalaza amin'ny Korintiana 1:10-7 izay milaza fa tsy misy fakam-panahy nahazo anareo izy afa-tsy izay zakan'ny olombelona nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra an'izay zakanareo. Ho amintsika tokoa ny izany teny izany. Amen. Dia Tomboandriamanitra mbola misaotra anao izay amin'izany teny nomenao anay amin'ity maraina ity, mangataka aminao izay mba homenao hery avy amin'ny fanainao masina ahafahanay miatrika ny zavatra rehetra ka ho amin'ny fahazarana tsara. Anaran'i Jesosy. Amen.
Maria